Dia nanokatra ny sain'ireo izy alalan'ny soratra masina. Luka 4:20. Eo amin'ny fandiniana ny tenin'Andriamanitra ihany isika, fandiniana ny Baiboly. Ahoana ny fomba fandinika azy, toe-tsaina manao ahoana, inona no filamatra atao rehefa handinika ny Baiboly. Ampirisihana izany isika rehetra mba hazoto handinika any an-tokantrano any izany, ho anareo tanora, ho antsika tanora, ho an'ny lehibe, dia raiso-am-po mihitsy hoe andao rehefa vao mifoha dia hanokatra eo amin'ny atsasakadiny handiniana ny tenin'Andriamanitra, hianarana azy. Sokafo amin'ny tanorantsika ny Baiboly, ary tario izy ireo mba ahita ny harena miafina izay ampitombo ny fahalianany, ampianaro izy hitrandraka ilay vatosoa ny fiainana sy ny famarinana ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Misy tsy misy fetra izay azo ny saintsika hiasana ao anatin'ny Baiboly, ary dia mipetraka eo am-pelantanantsika ny tantara rehetra ao amin'ny Baiboly. Misy tantara mahafinaritra ao amin'ny Baiboly eo, ary ireny tantara ireny dia tantara tokony hitondra antsika ho any amin'ny fiovampo sy ny famonjena. Indraindray ny tantara mahamaika antsika dia ny tantaran'izao tontolo izao, any amin'ireny série, any amin'ireny novelas, any amin'ireny toe-javatra, tantaran'izao tontolo izao izay foronon'ny saina, mampihetsiketsika ny fientanam-po sy ny sentiment, fihetsem-po. Dia ireny andaniana, lany andro mihitsy mijery ao amin'ny fahitalavitra, any amin'ireny toe lany andro, dia misy mihitsy mitomany mihitsy rehefa tantara mandondona fo dia mitomany, kanefa dia tantara foronon'ny sain'olombelona. Ny tantaran'ny Baiboly, ny tantaran'ny famonjena dia efa nomena antsika ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Liana amin'izany ve isika? Mba manokana fotoana handaniana fotoana amin'izany ve isika? Mampahery antsika ny tantaran'ny Baiboly, drafitry ny famonjena izay nanapatapahan'Andriamanitra ny herin'ny Satana, ilay mahavery sy mamitaka antsika, dia voatahiry ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Jesosy Kristy ny tafin'ny maha-olombelona, ilay tena olombelona nandritra ny 30 taona sy tapany, ary dia maty nanolotra ny fiainao antsika ho fanatitra ho antsika. Izany no tokony handanitsika ny fotoanantsika. Mety isy olona manana tombontsoa, nianatra tany an-tsekoly, nanao teolojia, mety mahafantatra tsara ny amin'ireo mpanoratra malaza ny Baiboly, kanefa raha liana ny amin'ny tenin'Andriamanitra isika dia anoatra lavitra noho ny teolojiana mahay eo amin'ny fandiniana ny tenin'Andriamanitra, ary amin'ny kery vaovao sy mahagaga no ahafahantsika manazava sy mamelabelatra ny tenin'Andriamanitra ao amintsika. Zao ary manaova fanandramana. Ny fanandraman'ny rakoto tsy ho fanandramanao, ny fanandraman'ny pastora sy ny mpitondra fivavahana tsy ho fanandramanao, fampirisihana fotsiny ny azon'izy ireny atao, fa ny tena fanandramana velona dia izay nataonao niaraka tamin'i Jesosy Kristy. Tinio ny tenin'Andriamanitra. Alalino, fakafakao ary iaino, fa famonjena ho antsika izany. Dia hivavaka isika. Tombontsary ny an-danitra misaotra anao izay no niafatra sarobidy hitondra fahagagana ho anay ny fianarana ny teninao, hitondra fanavaozana ho anay, hitondra fandresena sy fanantenana ho anay ny teninao. Omeo hery andiniana ny Baiboly isan'andro isan'andro. Noho ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.